fa na dia teo aza izay olana teo amin'ny famatsiana gaz izay dia amin'ny ankapobeny dia tsy dia tena nisy fiakarana loatra ny vidiny arina fandrehitra eny amin'ireo mpivarotra na dia saika nirona any amin'izay avokoa ara ny maro amin'ny fampiasana an'izay fandrehatra izay raha vakarandriamanalina eo amin'ny sariny mamy Rasamely. Tsy misy fiovana ny vidin'ny arina fandrehitra teo Antananarivo na dia teo aza ny olana teo amin'ny famatsiana gasy teo Antananarivo efa tao anatin'ny herinandro maromaro izao. Ny toetrandro sy ny faratsian'ny lalana na tsy no mamaritra ny fiakaran'ny vidin'ny arina fandrehitra na tsy, hoy ity mpivarotra iray eto Ambaranjana ity. Tato anatin'ny 3 herinandro nifanesana nefa dia tsara foana ny andro izy. Vokany tsy nanan'olana teo amin'ny famatsiana ny arina fandrehitra io mpivarotra io. Manodidina ny 5,00 ka hatramin'ny 2,00 ny iray gony amin'ny arina fandrehatra ary miankina amin'ny angezan'ny gony no hamaritana izany. Mitovy amin'ny salary zany ny vidina saribao raha ny fahitana anazy ary zany. Satria ny anareo moa zany inona ny hamaritana azy ireny miakatra na midina ny saribao. Raha vao ratsy zany ny lalana zay anatin'ny orana zany dia matetika tsy tafakatra amin'ny saribao anay zay mba tonga ilay saribao kely somary misolitra kely baran'io fa tena maro. Ao izy mitohy amin'ny vidina saribao rehetra hatramin'izay ihany ohatra hoe prix amin'ny vonina saribao zao dia 60 izany dia tsy miova. Raha ny fanazavana ity mpivarotra ity, tsy nisy fiovanana betsaka ireo mpanjifa na dia teo aza ny olana teo amin'ny famatsiana ny gaz satria arina fandrehitra 7 ka hatramin'ny 10 gony isan'andro ihany no lanin'izy ireo. Moramanga sy Manjakandriana kosa ny fantatra fa mpamatsy arina fandrehitra ity mpivarotra iray eto Ambaranjana ity.